miarabatsika amin'ny anaran'i Jesosy zahay manaraka an'izao fandaharana natao hideranao zao. Fany zahay satria tafiaraka eto indray isika hanompo an'Andriamanitra hanome voninahitra anazy. Alohany hanomboantsika fotoana dia ndaontsika hivavaka ametraka izao fotoana izao am-pelantanan'Andriamanitra mba tena tsy halamaina fotsiny ianao raha hanaraka an'izao fotoana izao fa tena handray zava-baovao indray hianoka ao fanatrehan'Andriamanitra dia hiaraka hivavaka isika. Jesosy io mankasitraka anao indray zahay amin'ity fotoana ity izay inonay Andriamanitra ho fahafotoana avy aminao idera sy ankoeky eto anatrehanao indray zahay Jesosy ny amin'ity androany ity ka dia manasa anao zahay fanamasina okikoriana eto ny fanatrehanao ary hamangy ny fon'olona tsirairay avy izay mangetahetanao ny amin'ity androany ity apetraka fenao am-pelantananao Jesosy ny zavatra ataonay rehetra eto mba tenenao mihitsy fanamasina ny lolalana mba tenenao mihitsy fanamasina ny hamangy ny fon'ny tsirairay avy ampahiratra ny masom-panahiny tsirairay avy ka handray zava-baovao araky ny teny mendrika teo tokoa anie izay olona mahita sy mandre izao fandaharana izao aterinao anao sady ny voninahitra ny amin'ny fahombiazana be zay hoentinao ato anatin'ity fotoana ity Jesosy io ny voninahitra dia andeha aterinao anao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka amen. Isaorantsika an'Andriamanitra izay vavaka izay amin'izao fotoana izao tsika dia andreny amin'ny tenin'Andriamanitra mpianatra fofoy ahako ny amin'ny fiderana miankina amin'ny fiankohofana tsarovy fa zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra isika miderana azy tena tiany zany ary zavatra tena iandrasany amintsika isan'andro zany hoe tsika mahay mideran'Andriamanitra fantaro fa amin'izao fiainana izao be da be ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'olona dia matetika ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'olona dia lasa iny foana no indraindrainy eo amin'ny fiainany eo fa tsy mahatsiaro an'Andriamanitra intsony izy fa lasa mivanjina sy mifantoka ny amin'ilay olana ny amin'ilay aretina ny amin'ny zava-mitranga amin'izao fiainana izao dia mampalahelo an'Andriamanitra zany kanefa Andriamanitra mitady olona hiderana azy hanandratra anazy tsarovy ihany koa fa ao anatin'ny fiderana raha mideran'Andriamanitra ianao dia tena mahazo valim-potian'Andriamanitra misy zavatra raisinao anatin'izany hoe fiderana zany tsy hoe midera fotsiny ianao dia maneho izay mahafaly ny tenanao na maneho izay tianao fotsiny ao anatin'izany hoe fiderana zany fa raha midera ianao dia tsarovy fa tena faly Andriamanitra dia rehefa faly Andriamanitra dia miasa izy ao anatin'izany fiderana zany misandatra eo ambony fiderana Andriamanitra ozy ny ten'Andriamanitra ao anaty baiboly miasa izy dia maneho zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao ao anatin'ny fiderana no anehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny olona anankiray mety ohatra hoe marary ianao fa rehefa Andriamanitra ny derainao dia mandray fanasitranana ianao raha ohatra hoe manan'olana ianao tsy hifantoka amin'iny olana iny ianao fa hifantoka ny amin'ny fideranan'Andriamanitra dia mandray vahaolana ianao ninona zava-mitranga eo amin'ny fiainanao rehefa Andriamanitra ny fantohanao sy derainao dia misy zava-mahagaga mitranga eo amin'ny fiainanao misy vokany lehibe eo amin'ny fiainan'olona anankiray mideran'Andriamanitra zany hoe fideranan'Andriamanitra zany amaky baibolintsika ao amin'ny tantara faharoa tantara faharoa atoko faharoapolo andininy fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy dia niankohaka tamin'ny tany Josafata ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema niankohaka teo anatrehan'i Jehovah ka nivavaka dia nisangana ny Levita taranaky ny Kehatita sy ny taranaky ny Korahita mba hideran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra ary ny fo maraina koa izy dia niaingana kany anefitry teko ary noho ny nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe mianoary Joda sy anareo ry mponina eto Jerosalema
minoa Jehovah Andriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo, minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo, ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira ho an'i Jehovah idera amin'ny fiaingona masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona vao homana hiady ka hanao hoe miderany Jehovah fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary raha voany nanomboka ny oby sy ny dery ireo dia nasiany Jehovah otrika mely ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy amin'ny tendrombohitra Seira izay avy amelon'ny Joda ka dia resy ireo. Araka izany ten'Andriamanitra izany a, zava-dehibe tena zava-dehibe mihitsy izany hoe mideran'Andriamanitra izany. Manoloana ny ady izay lalovany taranaka Joda niatrika ady zareo a, manoloana ny Moabita sy ny namany dia tao anatin'izay a, na dia efa nanomana azy zareo hoe mpiady a, dia nomen'Andriamanitra hevitra Josafata raha nivavaka tamin'Andriamanitra hoe asivy-pidera ozy izy manoloana an'ireo mpiady ireo. Eny fa na dia nisy mpiady azy ireo a, dia tsapan'Andriamanitra, naseho an'Andriamanitra tamin'ny Josafata hoe zava-dehibe ny fiderana, hoe ao anatin'ny fiderana dia afaka andresy ny olona anankiray a rehefa mideran'Andriamanitra amin'ny fony manontolo. Tao anatin'izay a, raha vao nideratra zareo manoloana an'ireo Moabita ireo dia resiny Moabita. Ka androany aho manentana anao hoe ataovy zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra, ataovy zava-dehibe ho anao, ataovy zava-dehibe aminao, ataovy amin'ny fonao manontolo mihitsy izany hoe mideran'Andriamanitra izany. Ka androany aho manentana anao amin'izao fotoana izao hoe andao hiaraka hideranay a, dia ataovy amin'ny fonao manontolo, tena adinoy mihitsy hoe zavatra rehetrarehetra mety hoe manelingelina anao, mety hoe marary ohatra ianao a, mety hoe manana olana ohatra ianao a, fa za mangataka aminao androany hoe adinoy tanteraka izany amin'izao fotoana izao, fa andao tena hifantoka amin'Andriamanitra tsika, andao tena hiankohaka hanome voninahitra an'Andriamanitra tsika, fa izany tena takian'Andriamanitra amintsika hanome voninahitra anazy amin'izao fotoana izao. Dia hiaraka isika androany hideran'Andriamanitra ao anatin'ity hoe indreo hiveriny eo an-tongotra indray Andriamanitra, ndreto izay a hiveriny eto anatrehanao a, hideranao indray a, hiankohaka hanome voninahitra ny anaranao. Jesosy ndreto izay miveriny indray mideranao, miankohaka eo anatrehanao Andriamanitra. Raiso ny fiderana izay asandatra ary misandraty ianao Tompo Andriamanitra ao. Sinidi, Tiampisaci, Fiainana Fampierana, Lutena Fiderana, Evana Tuna Kakufakwana, Isurunaku, Liderakwana. Fosulun zava-manisha, manaticha, ticha, no ataoko fanatisha. Indra iverineu, antugusha, Jesosio tisia fatizao, siana. Sinidi, Sapisaci, Fiainana Fampierana, Lutena Fiderana, Evana Tuna Kakufakwana, Isurunaku, Liderakwana, Fosulu zava-manisha, Tisha, Tisha,
fanavetsika hoe indro aho ivelona eo indro aho ivelona eo antono chão se sócio se afatizar se anão mira sinidi se ambisati fianana ifamperana udena fiderana gamana tuna kyangu pakwanda isurunaku ideragwana kosurunzabamanisha anaticha Iti ao itsoka no tupo Iti ao itsokana Itsokana Nyankuka malume Fumina Ichana Iti ao itsokana Itsokana Só fidelizar Bayanjanana Ndreto izay mitsokanao ndreto izay miankoho aketo anatrianao raiso ny fiderana izay asanatra Andriamanitra misandriaka ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka ianao ny Andriamanitra tompony tompo ianao ny Andriamanitra avy indrindra tsy misy ny tahakanao Andriamanitra Tukana itadianawa Dewanam disai misianawa Asada chunitana kuanya minna Likaskyani lambana Dewam nifanacheanawa Anamasnanya naranawa Asa viveriai na mirosai Mumbai Wamarinau fana Itukana itadianawa Dewanam nisai misianawa Asada chunitana kuanya minna Ikaskyani lambana Dewam nifanacheanawa Anamasnanya naranawa Anaviverai na mirosai Mumbai Omarinau fana Iti ao itsokana Itsokana Nyanku
Mantolo izy dia raha izy amin'ny herinao rehetra dia raha izy amin'ny fonao rehetra dia raha izy amin'ny fanahinao rehetra fa mendrika izany indrindra mihitsy Andriamanitra mbola hitohy hatrantsika hideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao anamafy ny fiderantsika an'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao iray fo iray saina ary iray feo anatrehan'Andriamanitra tsika hiderana azy amin'izao fotoana izao
isaorantsika an'Andriamanitra izay fotoana izay nafahantsika nideran'Andriamanitra izay a tena tsara Andriamanitra ary tsarofa ny fahasoavan'Andriamanitra natoza ao antsika raha nanaraka ny fandaharana tamin'ny heriny androany ianao a dia niresaka ny fandaharana izay narahantsika tamin'ny heriny androany a niresaka momba ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra natoza ao antsika tsarofa Andriamanitra dia tsara ary izy no mbola natoza ao antsika ka rarintsika raha hiderana azy a rarintsika raha nome voninahitra san'andratra anazy fotoana fohy fotsiny ihany ny fotoana fahantsika midera eto androany a fa manentana anao hoe naiza naiza toerana misy anao dia manana fiainana mideran'Andriamanitra satria izany dia takiny eo anatrehana takiny amintsika tsiraray avy mihitsy izany hoe fiainana mahay mideran'Andriamanitra izany tena ilainy izany a eo amin'ny fiainantsika ary tsarofa tombono atsika ny derantsika an'Andriamanitra tena hoe valopity lehibe ho antsika izany hoe mideran'Andriamanitra izany raha hiderisika hoe lehibe ianao Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy no hetsika eo amin'ny fiainantsika aneo ny fahalembiazana eo amin'ny fiainantsika ka izany hoe zava-dehibe ilay mideran'Andriamanitra tena ataovy amin'ny fonao ataovy tena fiainanao mihitsy a aza tafandrimandry mihitsy anao fa tena ataovy tena fiainanao mihitsy izany hoe mideran'Andriamanitra izany izay ny fotoana izay nafahantsika niaraka teto androany a dia mbola manentana anao hoe mbola misy ihany ny fotoana ohatran'izao a dia araroto foana manaraha foana fa misy zava-baovao raisinao foana ao anatin'ny fandaharana toy izao ka dia amin'ny famaranantsika fotoana dia miaraka hivavakantsika isotra an'Andriamanitra ny amin'ny izay rehetrarehetra natanteraka teto dia hiaraka hivavaka isika Jehovah Andriamanitra raha ny tsara indrindra o mbola misaotra betsaka anao zahay ny fotoana izay nafahanay nanompo anao ny dera ny ankohaka teto anatrehanao mino Andriamanitra fa izay rehetrarehetra nataonay teto dia niraisinao ary mino fa izay rehetrarehetra Andriamanitra nanaraka an'izao fandaharana izao ka niaina tao anatin'izany fiderana izany dia nandray mety hoe narary izy mety hoe nananolana izy fa mino fa tao anatin'iny fiderana iny Andriamanitra raha tena nideranao ny banjina tao anatin'ny fiderananao izy dia ianao mihitsy ny ane tompo Andriamanitra no maneho vahaolana maneho fanasitranana maneho ny voninahitra ao lehibe eo amin'ny tsiray avy anenao dia misaotra betsaka anao Andriamanitra eo averina aminao ny dera ny aza ny voninahitra hatramin'ny taloha indrina ka ho mandrakizay amen samy tahian'Andriamanitra isika tsiray avy